jaune amin'izao fandarana manokana nataonay atao amin'ny antemeran-dolona zao. Ity fandarana ity moa dia efa noresanay miloha tamin'ny fatoravanay tao Ivato hoe tsy maintsy misy fandarana manokana ho ataonay ahafany mampafantatra zany lehibe kokoa ny zavatra nisy tao Rwanda zay nitsidianay dimy rahalahy atao amin'ny antemeran-dolona. Ny tenako moa zany ny lehibe ny délégation kestora voalohany Andriamatoa Morady Abdirasoula, sénateur Bettina Bruno, rapporteur général 1, tondrateny voalohany atao aminay zany dia ny conseiller technique an'ny filohan'ny antemeran-dolona Rasambany Alain, dia ny chef cabinet zany lehibe cabinet koa Andriamatoa Andriamanitra Ferdinand, ary ny tale ny serasera atao amin'ny antemeran-dolona Andriamatoa Avilala. Gaga iny aby ianareo milaza hoe efa nahoana moa zany nakany Rwanda izy io ngamba aloha tsorona fa efa zavatra nieritreretina hatramin'ny ela izy io fony mbola filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianahary no efa nifampiresahany hoe tokony hoany satria misy ataoko hoe bonne pratique zay tokony mba alaintsika tahaka mba ahafana mampandrosaina na firenena. Ny tenanay moa mitondra le sosikefitra atao amin'ny Boamaritra zay nanaiky ny andehanany any na tsy nambola ary atao amin'ny antemeran-dolona fa billet d'avion nazonay, dia ny filohan'ny antemeran-dolona no niezaka mifandray tamin'ny filohan'ny antemeran-dolona atao Rwanda zay nanaiky ny fatokavanay. Dika zao moa zany dia ny logistika rehetra tamy moa zany dia Salvador ny antoka an'izy. Zay raha fanamarena voalohany tsara ho atao amin'ity fandarana ity manarak'izay raha nakany zany zay dia fanarana azy rectoral izy hoe le échange na bonne pratique fizarana le traikefanana ny tsirairay avy amin'ny fitantanana ny antenimera zany fomba fiasa ao anatiny eo ny fomba fiasana ankapobeny no fampijerena tany ary netambokany satria be dia be ny zavatra entinay fampizarana aminareo androany. Zay mirahala angamba moa angamba fantatra ho tsara angamba fa sénateur ao anatin'ny Boamaritra misy anay mirahalahy ary zay tsy voafehin'izy na voafehin'izy fa maha-sénateur anay no itenenanay eto no zany zavatra objectif no resahanay eto. Tsy misy fijerena atoko politika na sala amin'izany fa dia zavatra hita tany fanasoavan'ny firenena no mamaiky. Ka hitondra ny anjara blikinay zay zany hanatsarana ny tontolo ny politika économique ary sosialy eto Madagasikara amin'ny alalany zavatra hitanentany tany Rwanda mba ho ataoko hoe lesona ho raisina na tsy lesona hoe fehelesona izy fa ataoko hoe mba dinina voalohany ahafana mieritreritra lalandalina koa amin'ny fanatsarana amin'ity firenena iombony an'ity. Samy ataoko hoe tia tanindrazan-dolo isika rehetrarehetra samy mikatsaka ny ason'ity firenena ity ary samy misaka mitondra ny anjara blikeny. Maniry dia maniry zay zany ny document rehetra zay azonay tany zay apetraka anatin'ny site web anay dia mba hisy jery sy hisy andalina. Ary ny tanjona moa dia hoe ny hanatsarana ny fitantanana amin'ny ankapobeny an'ity firenena ity mba handehana aingana ny fampandrosoana satria zany-dolona andrasan'ny vahoaka malagasy. Zay angamba tompoko ny teny fanolorana ataonay alohan'ny hidirana amin'ny lalindalina. Araka ny resaka nataon'ny questeur voalohany tamin'ny antemeran-dolona ny sénateur Morady dia ny voalohany tena ataoko mba dia fisaorana aloha ny sénateur ny sénat ny antemeran-dolona tsika eto Madagasikara izay nametraka zay dimy rahalahy araka ny lohateniko zay nanao ny fitsidihana tany Rwanda. Ny faharoa dia mametraka ny fisaorana koa amin'ny zareo nandray satria araka ny lohateny teo dia nisy sénateur foana niaraka taminay tamin'izay zavatra rehetra nataonay ary ny filolevitra ny antemeran-dolona Rwandais mihitsy nitsena zay tao amin'ny fatongavana atao tamin'ny aéroport zareo. Fiaona maromaro no natao. Ny voalohany dia ny fiaona tamin'ny antemeran-dolona Rwandais izay niaonanay tamin'ny président ny filohan'ny antemeran-dolona ny sénat Rwandais izay natrehan'ireo mpikambana rehetra tao amin'ny bureau permanent. Ny fiaona koa nataonay tao amin'ny antemeran-dolona Rwandais ihany dia nahita ny commission de finance izay commission manana andraikitra lehibe ary ny président no tao izay marina fa ny président dia olona fanotana andraikitra lehibe koa tao amin'ny firenena Rwanda. Nahita koa zahay ny ministère ny finance
atao ministère ny financy izay nanazavany zaroa ny mikasika ny fombafomba rehetra ny fanaovana ny budget zaroa sy ny fomba fitantanana ny vola-patsakana ao amin'ny firenena anankiray. Tamin'ny office général koa auditeur général zafady tamin'ny auditeur général dia tao zany no responsable nazava koa inona ny tena ndraikiny zay samy zareo. Ny anankiray izay tsy ambaninjavatra dia ny fahitana ny office de la bonne gouvernance mikasika hoe ahoana moa zany firenena tandalana zany, ahoana ny fomba fietretan'ny zareo ny fanaovana azy ary fombafomba nanaovana zareo ka nahatonga azy amin'izay sehatra misy azy amin'izao. Misy fitsidihana koa natao tao any zone économique spéciale, tao koa nandehanay tamin'ilay toerana état-musée izay nametrahanay fihezam-boninkazo tao tamin'ny mémorial, ary nisy visity izay natao tamina tanàna village anankiray izay ataony zareo ametrahana ny olona atao koa dia tsy ampy loatra. Zay zany maromaro ny fiona natao tao ary ka mba hatsaratsara zany sy azahoantsika ny fipetraka ny visity izay nataonay tany dia izay dimilano dia izara ndraikitra amin'ny fanazavana ny zavatra rehetra tany ka hozarainay amin'ny lafiny ara-politika aloha ny ary économique amin'ny social mamarana azy. Alohan'ny idirana amin'ny tena atao hoe lalina zany a fandinihana nataony tany a dia tsara ny angamba nampatarana fohifohy ny tantaran'ny Rwanda io a zay nampalaza azy amin'izao tontolo izao. Ny Rwanda moa zany nafantarantsika azy dia le génocide zay araka ny voalazana tantara dia tao amin'ny valohetsy tao ny olona maty a ny ankamaroa dia Tutsi daholo a, misy tamboho Hutu maty a zay atao zao hoe Hutu modéré na le tony fihetsika izay niaro maromaro tamin'izao koa niaro Hutu satria samy mahafantatra fa ray tanàna ihany. Ka araka ny voalaza tao moa zany dia nisy le fitsidihana le toerana atao hoe mémorial zay a izay daholo zany ny tanàna tantara ray manontolo ny Rwanda mikasika ny génocide iny a. Fa ny tsara fantarina dia zao a taorina ny ady zay atao hoe génocide zay naharitra tevolana zato andro tevolana maheky tao zany a dia niova tanteraka ny endriky Rwanda satria tonga tao fitoanana moa zany le atao zao hoe parti front patriotique rwandais na FPR dia efa nanomboka ny endrana zareo tamin'ny fitantanana ary nametraka mihitsy zany a ny fanalana ny fanavakavahana rehetrarehetra misy tao toerana na arapoky io a na araponono io a na araka toerana ny aviana manamana dia antsika miteny zao a zay ny tena ataoko hoe lesona voalohany tsara asongatina zany a ho antsika eto Madagasikara ihany koa dia tsy misy so zany fihetsona hoe totsy zany fa raha miantso zany ianao any a dia voasage ianao any am-ponja misy ianao a satria zareo zany efa nametraka misy ny hoe zay ny antony fizarazarana atao a zay natonga ny ady a sy famonoana noho izany zany amin'izao fotoana zao a dia Rwandais daholo fihetsona zareo rehetrarehetra any. Rwandais daholo zany tsy azo atao mihitsy miteny hoe Hutu na Tutsi any fa vidiana lafo ka ho anazy a dia zavatra ngeza be lesona voalohany tokony tsoahana raha mpandroso firenena anankiray dia ny fampiraisana hina ny vahoaka ray manontolo ka amin'ny alalan'ny fanalana ny fanavakavahana rehetrarehetra. Tao anatin'izay koa moa zany tsara ihany no manamarika fa miainany zareo Rwandais zany sous leadership ny ataoko hoe le parti front Rwandais tao zany ny resaka réconciliation nationale na fampihavana pirenena. Anisany teboka namarika ny démarrage sy ny fanavaozana ny Rwandais zany zay hoe firaisana tao amin'ny ataoko hoe le foko misy anankiroa reo sy koa ireo Rwandais zay ivelany ataoko hoe firenena Rwandais. Ny tsara soa angamba dia ny régime misy any toerana malaza be moa i Rwanda hoe Paul Kagame ny ao a dictateur io a misy miteny hoe dictateur éclairé na ohatran'izay a fa amin'ny tena marina dia misy démocratie mihitsy ny any toerana any. Fa ny mahasamihafa ny démocratie an'izareo Rwanda raha ampitahina zany amin'ny démocratie fantatsika na ataontsika azy zay makatahaka ny démocratie ataoko hoe tandrefana dia ny azo ny hoe démocratie dia démocratie consensuelle na koa antsony hoe démocratie participative.
zany hoe ny mahasamihafa tanteraka an'ireo démocratie anankiroa dia ohatran'izao falazalaza ho azy. Ny démocratie tandrefana dia midépartage ny pouvoir ozy, zany hoe raha ohatra mandeha fifidianana anankiray a dia misy ny antoko mba azo le fitondrana dia zay tsy tafita lasa atoko-panohatra na misy manohana azy lasa fa amin'ny akapena misy atoko-panohatra, zany hoe reo zany a no karazana arofanina ro atoko-panohatra reo a raha ohatra ka misy ataoko hoe fioavam-pefy ataon'le mpitondra. Zay a le démocratie tandrefana zay zany a le midépartage ny pouvoir. Fa ny démocratie participative an'izao kosa dia filavana azy hoe zay mipartage ny pouvoir, zany hoe zarainay ny fahefana ho an'ireo mpisehatra ka politika rehetrarehetra. Ka raha ohatra zany ataontsika hoe raha zay hoe monotraratra amin'izao a ny antoko front patriotique rwandais no maronisa miaraka amin'ireo ataoko hoe coalition anakenina miaraka aminy, dia reo foana no amin'ny fitondrana dia rehefa mandeha fividianana nandresy tamin'ny ataoko hoe isa mavesatra be le mato filoha Paul Kagame vola amin'ny 700 ny isam-bato azo tamin'ny fividianana farany iny dia ohatran'ny tehlava hoe tsy miteny tsona ny parti akoatrany tsy zay ny azy fa hoe mipartage ny pouvoir izy, zany hoe fampizarana le fomba fizarana an'le pouvoir dia ho hitatsika rehefa resaka momba ny Sénat sy ny Assemblée nationale isika fa tsy maintsy ny mpitondra ny Sénat na reny ny filohan'ny Sénat sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia tsy maintsy amin'ny atoko hafa tsy le atoko amin'ny fitondrana. Zay no lasa lehibe ao zany hoe fampizarana ny fahefana, partage du pouvoir. Zay ngamba le démocratie ihany a dia hitatsika taratra am'izay zany a fa tsy mitovy velively a amin'ny zavatra hitatsika any amin'ny tandrefana io. Ny anankiray tipo ngamba ho somana saintsika ihany koa ngamba dia mikasika ny fisian'ny dialogue national. Ho hitatsika rehefa avy ihany koa io dialogue national io a zao fandreny zay miprofa misy démocratie any. Indray mandeha isa-taona dia manomana ny dialogue national io ny filoham-pirenena zay antsony ny hery velona rehetra amin'ny firenena amin'ny 500 moa izy reo isaky mandeha dia maniditra ny 3 andro reo olona reo zany amin'ny kondo miaraka amin'ny filoham-pirenena mijery n'inona ny problème nitranga taniditra ny taona anankiray a dia eo zany mandeha ny vantania sy valim-pantania sy ny fanazavana rehetrarehetra ary mbola ambon'izay ny olona tsy afaka manatrika an'ilay fivoriana dia amin'ny alalan'ny SMS no mandeha fa hoe mandray matofilo zay a dia ohatran'izao mizatra tsy ekenay amin'ny mpitondra anankiray hitanao miteny io zao momba amin'izay fotoana zay ny filoha afaka tonga dia manitsy a ary mamibaika amin'ny avy zany anatanterahana reny ataoko hoe zavatra tsoahana atao anatin'ireny dinikasa natao ny arana tamin'ny vahoaka reny. Iaratsika malala fa tsy mora ny fivoahana tamin'izany génocide zany ka eo tsy maintsy arindrany zareo miaraka amin'izay zany le resaka démocratie teo iny ka misy principany azy. Principe voalohany zany voalohany dia nametraka izy zany hoe tsy maintsy bannir la génocide, zany hoe tsy tia herika tsony zany kasika an'izany génocide zany zareo. Dia faharoa manaraka an'izay a dia tsy azo atao ny fanavakavana na rapoko zay mifoko moa efa tsy sisony zany an'zareo satria efa samby mandeha daholo na araky région na ara-pinoana dia tsy azo atao mihitsy zany na eo amin'ny lahy sy ny vavy tsy azo atao ny fanavakavana zay. Fa ny fahatelo ny principe an'zareo dia izy efa voalaza teo iny ihany ny fitsinjarana ny fahefana équilibre partage équilibré du pouvoir, zany hoe tsy hampanda ary ny faefatra ny principe faefatra manaraka dia fa tsy ny kely indrindra dia ny fampiarana ny état de droit. Malaza mampiatra ny état de droit io a i Rwanda so fianatra izitsika zay a dia izay zany mba alaitsika tahaka satria tsisy fampandrosoana tonga eo raha tsy manatateraka an'io mampiatra an'io état de droit. Manampy an'izay anisan'ny ataoko hoe base na réussite ny politique ny rwandais dia ataoko hoe azo
alain-tahaka tsara zany dia ny fananana n'ireo mpitantana ara-politika na ny dirigeant politika ataontsika hoe leadership. Zavatra hita aloha zany ary tsapantsika zany aty Afrika fa ny mpitantana rwandais dia manana vision jery lavitra izy makany fa anisany le génocide tamin'ny 94 fa ino no anisany point de départ nahatonga ny mpitantana na ny dirigeant politika nametraka hoe hoaizan'ny Rwanda mampito. Madagasikara tsy tarako rehefa lavitra tsika mivoatra fa mila an'izay dirigeant visionnaire retsika manana fomba fijery lavitra. Ny faharoa ny resaka intégrité. Ny mpitantana politika tsy voatero teknisiana be, marina fa misy niveau ilaina fa hita amin'ny fitantana zareo ny firenena fa tena olona intègre zany hoe ny zavatra teneniny dia tsy maintsy ampiharina ary tsy maintsy tanterahiny satria izay le nifanekerana le pacte miarahana tamin'ny vahoaka. Hita taratra tokoa tao Rwanda satria misy moa ny mémorandum ahitana an'izany ary misy voarakitra anaty boky zany fa ny mpitondra dia zavatra teneny dia tsy maintsy tanterahiny satria io no ny fanarahany tamin'ny vahoaka. Ny fahatelo manarak'izay koa hita soritra ao anatin'ny fitantanana fa tena hoe omeny zareo lanja bebe kokoa zany ny olona zay avaram-pianarana. Tsy ho akory tsy ilaina ny tsy avaram-pianarana fa fitantanana dia mila olona ataontsika hoe manana an'izay misy certain niveau afaka hitondra ny firenena amin'ny fivoarana mety amin'ny firenena ka hitanay zany fa azo alain-tahaka izany ary mety amin'ny firenena misy atsika ty. Renandre zany amin'ny lafiny fizakana fahefana Rwanda zany dia misy ny fahefana mpanatanteraka na ny pouvoir exécutif, misy ny fahefana mpanao lalàna, dia misy ny fahefana fitsarana zany any amin'izao any. Ka ny resantsika tsirairay moa rehefa avy eo ny tsara soritana fotsiny dia zao reo mpitondra rehetrarehetra ao Rwanda na président de la république izy na premier ministre izy na président sénat izy na président ny chambre des députés izy na lehibe ny cour suprême izy président cour suprême zany dia reo olona reo dia tsy maintsy manana nationalité rwandaise aloha ary tsy manana double nationalité mihitsy ny olona reo voarara anaty lalam-panorenana ny fisidouble nationalité zany hoe mba hafahana zany raha ohatra ny rina misy problème olona reo amin'ny fitsarana dia mora zany ka mitsoka izy mora ny fampodiana azy sy ny fitsarana azy ao toerana. Resahako momba ny antenne-miera rwandais zany dia tsara ny nafataratsika raha mijery ny lalam-panorenana rwandais sika dia mahita fa tena voalaza ao daholo ny tokony fantarina momba ny fitantanana ny firenena anankiray hatramin'ny atsipirina raha zay filaza azy. Ny mikasika manokana zany ny antenne-miera dia bicamérisme koa ny azy zany hoe parlementa misy chambre anankiroa, chambre des députés fesony zareo ny assemblée nationale any ary sénat ary na ny député na sénat dia samy hoe sénateur de Rwanda na député de Rwanda fesony zareo azy zany hoe tsy amin'ny toerana nafidianana azy ihany izy no afaka miasa fa miasa ho an'ny firenena iray manontolo izy. Zay nga manatoko hoe fanamarena voalohany ny raha resitsika manokana zao momba ny assemblée nationale 20 no isan'ny député zany fa reo 20 koa jereo tsara mahasamihafa azy ary tsara ianarana koa zavatra telo amin'ny 20 am'roa ihany no ataoko hoe solomam-bahoaka zany fidiny vahoaka mivatana any amin'ny districta misy azy tsiraray avy any telo amin'ny 20 ihany teo. Ny 4 dia avy amin'ny fikambanana marobe fikambanana vehivavy any dia vehivavy daholo reo dia miampy tanora, misy ny fikambanana tanora koa dia reo koa minome anankiroa dia anankiray farany ny fikambanany manana fahasembanana handicapé zany manana sotena ray koa izany hoe raha ohatra hitanako zay hoe zay le démocratie inclusive ny partage tsy voatery hoe tsy maintsy voafidy ary amin'ny urne reny ao vao mahazo mipetraka amin'ireny antenne-miera reny fa arakaraky lisa-piaza dimy fa ao anaty lalam-panorenana rwandais dia tsy ny 3% ny mpitondra farafahakeliny dia tsy maintsy vehivavy ary tena ny tanterana zany atao constitution atao 1% mahery
ny eo amin'ny assemblée nationale ny rwandais zany no vehivavy. Zay nga mataoko hoe anankiray voalohany tsara fatarina momba ny zareo anatiny ao. Araky ny resako tegna voalohany tany moa raha ohatra zany filoham-pirenena Paul Kagame zany dia avy amin'ny FPR dia tsy maintsy avy amin'ny atoko akoatrany no misy an'ireo ny filaza koa zany avy amin'ny atoko akoatrany akoatran'ny FPR no angalana nomena no angalana le hoe ho président-ny parlement na sénat io resatsika efa avy eo na ny assemblée nationale. Mikasika ny antenimiran-dolona io tsara fatarina aloha fa tsy nisy foana akory ny antenimiran-dolona na ny sénat atao Rwanda. Zay moa nanontany hoe efa matanjaka be andriamato filoha Paul Kagame ino moa mbola ilan'ny sénat ary anisan'ny fantanana napetraka koa moa dia hoe mba budgetivore koa hoe sénat nareo aty satria any aminay Madagasikara any dia zay ny tsy nimena anay hoe sénat io budgetivore. Dia ny valiteny azo dia mazava tsara ny sénat any Rwanda dia institution de stabilité. Dia nilaza mihitsy zareo hoe ny stabilité politique tompoko satria hainareo tsara ny ady nisy tany dia tsy voavity vola. Donc zany tsy budgetivore mihitsy ny sénat aminay satria tena manampy raha ohatra misy problème mitranga amin'ny firenena dia ny président sénat mandray ny fitondrana ny sénateur rehetrarehetra zay laninao zay 4 lisana sénateur any dia mazava tsara fa olona manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina lasa sénateur zany hoe voalohany avara-pianarana manarak'izay manana ny intégrité ny tanteraka tsongombolo manana ny compétence iny koa zany taikefa tao amin'ny fiarahamonina. Reo olona reo zany no lasa ino ty sénateur ny amizareo 4 atao misan'ny sénateur ka ny 12 amin'ireo zany no fidin'ny grands électeurs zany ohatrany antenitsika ihany. Ny 9 dia filoham-pirenena no manendry azy 20 zay. Ny 4 dia ny misy ny atao zay masy mbola misy ny atao hoe forum zany forum de concertation des partis politiques. Io forum io zany io le resaka taminareo hoe mivoronao daholo ny parti politique rehetrarehetra zay misy araka 40 ao Rwanda. Dia amin'io forum io zany dia maka olona 4 zareo ao zany hoe nomie hoe olona 4 zareo zany dia olona 4 reo zany no manampy ny sénateur resaka torao. Dia no hofanany dia avara-pianarana ray universitaire avy any fanjakana ray universitaire avy any privé. Zay enina amby 20 nisan'ny sénateur 5 taona no fe-potoana isany ohatran'izay koa ny amin'ny antenimiera-pirenena fa ny antenimiera-pirenena moa ny député dia afaka milasaka foana afaka milany foana izy zany fa ny sénateur indray mandeha ihany zany hoe éligible une fois zany hoe efa ho izy dia mahazo manao indray mandeha faharoa dia zay misy zany hoe tsy mahazo mijanona ela amin'ny toerana zany ny sénateur. Ny filoham-pirenena teo aloha raha ohatra zany misy zany finoton'izareo moa misy fantatro fa raha ohatra mangataka izy zany amin'ny président sénat ao antony iray volana mitrana an'ilay olona ao hoe mba teo izy ka navita ara-dalàna ny ino moa izy ny mandany na izy nametra-pialana ara-dalàna zay ihany no mahazo mitra fa ohatra olona voarory izy na hoe noverezin-jo dia tsy mahazo milatsaka tsy mahazo mitra ho sénateur fa raha zany d'office sénateur ny filoham-pirenena efa niala atao amin'ny toerany. Nahoana moa ny 20 sénateur 20 ny député ny atentsika be lafiny zany raiky 50 ny député ary 30 ny sénateur hatramin'izao aloha. Ny antony dia tsotra 12 millions d'habitants ny paponina any 10 tapitrany isan'ny mponina ao Rwanda dia raha kazikazy tsotsotra am'izay le izy. Ny antsika 20 tapitrisa ny velara-tany zareo dia amin'ny 26 000 km² eo raha ohatra ka 587 000 km² isika zany hoe firenena kely madinika ny Rwanda fa tsy lehibe fa nazanat zany rehefa resaka miara économique sika dia jerentsika zava-bitany fa dia tsy tavelively. Tsara marihana fa amin'izareo dia omeny lanja mihitsy ny parlement io zany na ny assemblée nationale
na ny antemirandolona na ny sénat omena ohatra amin'izany nareo a mohatra maka asa décret ny gouvernemanta na ny conseil des ministres io décret lanina atao amin'ny conseil igny dia tsy mety ampandalovana any amin'ny sénat ary ankatoavy ny sénat vao manan-kely le décret fanendrena olona ambony hitondra ny fanjakana amintsika eto tsy dia zay loatra ka zay hitanareo zay fa zay zany le tegna le démocratie zareo mampiavaka kely azy a omeny lanja be zany na dia fantatra azy araka ny tenenin'ny questeur teo hoe fa ery amin'ny sénat ne misy olona tsy mitovy antoko amin'ilay filohan'ny république fa omeny lanja ihany olona tendrena ohatra asan'ny directeur général na orinasa anankiray na hitantana amin'ny organisme anankiray a dia tsy mety ampandaloviny zareo amin'ny sénat raha tsy akatoavy ny sénateur igny a dia tsy manan-kely zay zany proof anankiray fa asiany zareo lanja be diabe a n'olom-bafidy sy ny parlement ndraiky sénat eto Madagasikara sy ny sénat any Rwanda io zany a dia miazy a ny haut emploi de l'état rehetrarehetra dia tsy maintsy approuvé ny sénateur tsy maintsy mandalo plénière zany hoe alefort amin'ny sénat daholo ny CV a sy ny olona apetraka amin'ny toerana ka toerana resaka eto a dia ny toerana lehibe tena hoe kelan'ny pirenena zany a akoatran'ny ministre manamana zany amin'ny présidence moa iny a fa ny ataoko hoe talia nyreny ombudsman reny ohatra talia nyreny audit général reny ohatra lehibe ny procureur ohatra ny lehibe ny cour suprême reny olona rehetrarehetra lehibe amin'ny firenena reny zay manana ny lanjany a dia tsy maintsy approuven'ny sénat vao lasa mahazo ny toerana misy azy raha ohatra ny misy toetra tsy mety na fomba misy manquement moa fitsonjo azy hoe tsy manaraka lalàna na ny voalaza lalam-panorenana dia tsy maintsy ny sénat no mampiantso reny antoko reny a dia manoro azy lalàna tokony izy a hatramin'ny fameozina sazy fanajanonana mihitsy zany a ny antoko politika raha ohatra ka miopefitra tsy manaraka ny lalam-panorenana ireny formation politika reny zany hoe hitatsika taratra amin'izany zany a fa tena manana andraikitra ngeza be ny sénat ary tsy mifandray amin'ny andraikitra ny hafa fa mifameno ka zay nga mba tsara soritana ihany hoe raha nitsika manokana be da be ny andraikitra fa raha ejerenany zareo reto a misy ny fifamenoana zay le ataoko hoe démocratie participative ny zareo any tena parlement raha eto koa ny an'zareo ny assemblée sy ny sénat dia tena dia samy manana ny sakamalao sevozo zany samy manana ny anitra ho azy satria dia bâtiment anankiray no ifampizaran'ny zareo dia izay zany ao amin'ny pratika zany dia manamoramora kokoa eo amin'ny asa satria raha misy ny navety misy ny zavatra asa atao avy ety amin'ny assemblée makany amin'ny sénat na avy amin'ny sénat makany amin'ny assemblée dia tsy mandany fotoana firy ary marika fa raha ety koa zany zareo fa tsy misy zany adiady politika zany voaresaka toko zany mikasika ny intérimaire Rwanda aloha hoe mba jerentsika vetivety kely reny momba ny fahefana mpanatanteraka na ny pouvoir exécutif any amin'izao any ny tsara fantarina dia fatatsika io zao fa dia Andriamatoa Filoha Paul Kagame no mitondra ny présidence ao a fa ny amin'ny gouvernement zany ny premier ministre dia izy ihany manindry azy vice président manindry azy zany a fa nazana zany a 500 isan-jaton'ny membre ny gouvernementa no an'le parti na le atoko a nahazo isabelina atao amin'ny antony anteneran'olona zany nahazo majorité a araka filazatsika azy 500 isan-jato ihany fa 500 isan-jato ambiny a avy amin'ny zay anaovan'ny filoham-pirenena azy na olotsotra ry izy manam-paizana manana le compétence na avy any amin'ny parti hafa dia tsy problème zao fa ny azy tazominy hoe tsy mahazo matra 500 isan-jato a ny membre gouvernement no avy amin'ny parti majoritaire zany zavatra zany dia midika foana le hoe démocratie participative le hoe fampizarana ny pouvoir fa tsy hoe majorité anao a tany fividianana dia anao daholo izy satria zay le manasa fanjakan'olo tokana zay moa no tena andraman'ny zareo izany zareo asovina zay le fanjakan'olo tokana zay a fa mandray anjara ao daholo a rehefa rwandais mampanoso ny firenena ny tsara fantarana koa dia tsy maintsy ny 3% isan-jato ny membre gouvernement tsy maintsy vehivavy any keo
Ny azy dia efa nampiana ny principe ato lalam-pandroina iny tsy azo elany iny. Na farany izay hita amin'ny lalam-pandroenana dia ny fitsarana pouvoir judiciaire zany. Ny eo koa dia mazava tsara manana ny indépendance tanteraka ny zareo amin'ny pouvoir judiciaire zany a. Misy koa ny azy le raha fitaotran'itsika le conseil supérieur de la magistrature fa ny azy a tsy ny filoham-pirenena mihitsy ny lehibe satria zay le maha-indépendance fa tena hoe samy zareo mpahalalana ihany a no anatiny eo a no mitondra ny conseil supérieur de la magistrature eo. Dia anankiray koa manana ny autonomie tanteraka na administrative na financière ny pouvoir judiciaire eo mba hahafaha manantanteraka ny azany a tsy voaelingely izy. Ny azy zany dia tena misaraka tanteraka io a dia tsy na ministre ianao na izy ianao dia tsy maintsy tsaraina, tsisy haute cour constitutionnelle koa any anankiray, tsisy haute cour de la justice koa any fa ny cour suprême moa ny azy no mitondra anazy io a dia azo tsaraina any daholo rehefa olona manam-pahefana amin'ny firenena ka nanao ny tsinety. Zany zavatra zany ataoko hoe zavatra lehibe tokony alay tahaka iny koa zany a fa ny antsika moa raha malala hatramin'izao ny azo izy io a fa mipetraka io a mbola tsy afaka manao ny asany a mbola voateritery ao anatin'ny lalàna avy any amin'ny assemblée nationale tsy maintsy manaiky ny any etsetreetsetra ny azy tsy mamisy an'izany. Rehefa manao ny tsy mety ianao a dia tonga dia mandalo ary amin'ny tribunal ary a dia tsaraina ohatra n'olona rehetrarehetra ianao. Dia misy koa le hoe tribunal communautaire moa ohatra hoe mboatratra zay fesinyzao azy a. Izy io zany a dia nampiasainy zareo izy io a fa ataorinan'ny génocide reny satria raha malala fa be da be zany le tao amin'ny olo-to zany a no samborona tamin'ireny fotoana reny. Nefa ny na tribunal international dia efa nieky hoe ahoana moa ny fomba hitsarana olona amina million. Dia zareo le communauté tsirairay avy tamin'izany fotoana zany no niezaka nandravona ny olana ka ny olona mandrafitra le tribunal communautaire dia le olo-kendry ao amin'ny tanàna village tsirairay avy zany a ao amin'ny tanàna tsirairay avy. Reo olo-kendry koa zany no niezaka zany a nanao ny fitsarana ny olo reo ary nahazo fampifanainy koa zareo tany amin'ny pouvoir judiciaire. Zay ny fomba anankiray hafa zany a nahafahan'zareo nandravona ny problème atao Rwanda atao a satria raha zany a tsy voatsara mihitsy le olona manarivo amin'ny tapitrisa zay voalaza fa nikonikonina sy nandray anjara mivantana tamin'ny famonina ny letotsy. Ny andininy fahadimy amin'ny zato ao amin'ny lalam-pandrenana rwandais zany no mahakasika ny filoham-pirenena. Ny aza sarotiny be izy fa raha mandika lalam-pandrenana fanahin'iny ny filoham-pirenena dia tonga dia miakatra fitsarana ary tonga dia esorony zareo avy hatrany. Ny fisolotoeran'ny filoham-pirenena amin'izay fotoan'izay dia ny filohan'ny antenumeran-dolona no miandraikitra azy. Rehefa tsy afaka ny filohan'ny antenumeran-dolona dia ny filohan'ny antenumeram-pirenena zareo zany na chambre de député. Raha tsy afaka indray moa io a dia ny prime ministre no ny solon'ny toerana. Izay fisolotoerana izay moa zany resaka ohatran'ny hoe empêchement no lazaiko taona ohatrany fa raha maty a na mametra-pialana dia miatraika izay andininy fahadimy amin'ny zato amin'ny lalam-pandrenana zareo rwandais izay. Resaka momba ny pouvoir exécutif moa teo aloha teo ny tenako a dia ny tena hoe ny filoham-pirenena any moa zany Andriamatoa Paul Kagame zay efa tonga teto Madagasikara fa fantatsika rehetrarehetra zany a fa zavatra tsara fantarina aloha voalohany a dia malaza ho dictateur le rangario fa tena marina tena dictateur amin'ny resaka résultat izy zany hoe mametraka résultat any amin'ny toerana misy azy rehetrarehetra any izy a dia raha vao tsy manateraka le résultat angatahany eo izy ny sarotiny fa tena manaja tanteraka ny rafitra politika misy any izy a manaja tanteraka ny fahefam-bahoaka zay masana fiatsara tsahivina resaka anao rena kely eo fa ny atin'ny fifidianana zany a dia miainga avy any amin'ny base any amin'ny village any izy dia fokotany ohatsika any dia efa misy fifidianana nataony ara-panjakana mandeha any a ohatran'le ataoko hoe ny tamin'ny andron'ny tompokolaka tsy mandava le hoe fokon'olona ny base zany a de développement dia ny azy koa miainga any amin'ny miainga any dia reo olona lany tafita atao amin'ny toerana hitondra reny village reny a reny reny mifampifidy a tonga amin'ny atao hoe cellule dia roandre izy tonga hoe mifampifidy a hoe maromaro le olona lany eo mifampifidy ray a lasa ho homme secteur dia homme secteur indray mifampifidy a tonga any amin'ny district
zany zany ny fomba zao zany hoe tena avy any amin'ny base izy miainga olona avy any amin'ny vahoaka daholo le olona mahazo mitoerana mitondra fahefanany dia tsy manana problème firy zareo zany amin'ny fifandraisany fa miverina kely amin'ny resaka dictature atoako dictature des résultats moa fiantson'ny nango zareo ataoko hoe en bac moyen FMI dia manaiky amin'ny taritra natao zareo tany amin'ny Rwanda fa dia hoe tena mandrosika firenena fa misy ny dictature fa dictature amin'ny finantratrarana ny tanjona zay tia ny filoam-pirenena tratrarana any izy no entitra masika amin'ny mpiaramiasa rehetra. Tanetsika angambany amin'ny lafina ara économique dia angamba samy miara mafantatra isika fa nandritra zay roapolo taona mahery zay dia nanana taux de croissance na fitombony araka-pirenena Européen stable nandritra ny roapolo taona zareo tao amin'ny 8% tao. Vokatry zay taux de croissance stable zay zany 8% ajareo fa avo be zany mazavatsika moa natokavana tamin'ny zavatra io dia miena be ny tahany mahantra taux de pauvreté zany tany amin'izareo etraka hoe atsika zao ny amin'ny 70 isanjato mahery any ny taux de pauvreté tsika eto Madagasikara zareo efa ny amin'ny 38%. Ary ny tanjon'zareo moa zany any amin'ny 2024 any dia anafona tanteraka ny pauvreté absolue moa fitsonjaro azy ny pauvreté absolue fona tanteraka amin'ny 2024 ary misy ezaka ngeza be ataon'zareo amin'izay lafiny zay mazava loatra zany fa tonga tamin'ny croissance économique io zany hoe be dia be zany ny investissement nataon'zareo tany eo moa io any no tena tanjona voalohany io mobiliser koa ny épargne zareo le diaspora sy namana reny fa ny investissement public no nanatao voalohany nandeha fa mbola tsampy zany le relais avy any amin'ny secteur privé mba tonga zao hoe agataka taux de croissance de 10%. Satria asadiny fa besaka koa ny tanora any toerana any lasa chômeur amin'izao fotoana zao tsy maintsy diavanasa ny toerana tery tsapaka le hoe any fambolena sy namana fa ty amin'ny service aty daholo no solution zay mahatonga zao manana tanjona any amin'ny resaka informatique internet manamany any amin'ny resaka finance haute finance sy ny tourisme any zareo no amely mafy zany afahana no résorber ny chômage zareo any ka reo tanora rehetrarehetra koa zany problème zareo koa amin'izao fotoana zao ary ny tena vaholana moa dia hoe atao zay nanjany taux de croissance de 10% fa rehefa trato io voavahy problème na chômage des jeunes intellectuel asadiny moa fa niany ny fampianarana moa hitantsika amin'ny social avao fa dia tsandavam-boly ny primaire manamany zay moa nadalo tany nijery nahita zay hoe ahoana ny fomba fampianarana any zay resana rehefa avy eo zay ny amin'ny lafiny économie ny agriculture moa nazy mbola mibana amin'izao fotoana zao ny produit anankiroa moa tena produit phare zareo dia café sy ny thé café sy ny dité zany reo no tena atao dia ny mine koa zareo no manao ny exportation ary ny akamaroan'ny exportation zareo dia aty Afrika manodidina ihany tena be dia be fa ny importation moa ny avy ny Chine misy sy ny ohatran'izay fa na zany na tsara zany le toe-karena nefa toe-karena efa miarina ary rehefa tonga ao Kigali eo ianao dia tsy mahita bidonville zany tsony resana rehefa be koa mikasika zay mba ilasana hoe miena marina taux de pauvreté fa ny any ambanivohitra tsy maintsy misy foana reny le taux de pauvreté reny tsy maintsy le any ambanivohitra lavitra any dia zay angamba no toko hoe tsara fatarina amin'ny lafiny ara économique taux d'inflation zareo moa vao fetaterako amin'ny isanjato ao dia raha mahita ny réserve de devise nazy betsaka manana ramenymolana izy donc tsy manana problème ny ara-bolaka zareo ary mitanjona moa araky filazana zareo dia hoe tsy akinandoha intsony amin'ireny mpamatsy-bola iraisam-pirenena reny fa amin'ny alalan'ny épargne interne zany nafamanao le fampatsoana zay masy hitako hoe point fort zala rwandais reo ny azy les bonne gouvernance les transparence l'état des droits reo dia ampiarina isanandro reo ary ho hitatsika rehefa aveo moa le organe miandraikitra an'ireo zavatra anankiroa reo fa dia tena tsisy azy ialana mihitsy eo ary mitoaka amin'ny tenany ny indice de corruption manamana azy tena hoe ambany dia ambany zany zany hoe voafeny tanteraka le corruption manamana io ary entanentany toerana zany zava zany ka tsara fatarina zay ny taux de pression fiscale any keo efa manaiky amin'ny 9 sy 7 isanjato ny taux de pression fiscale zareo zay nitsika moa vao 5 azafady 5 no indrena amin'ny totoanty fa ny azy efa lasafo io 5 io dia tamin'ny 2002 zao nanany taux de pression io tsy zareo zao efa ny 16% mahery mba ilazanareo hoe afaka mandeha zany rehefa tsara tatana ny firenena mandeha mangarahara
tsy misy zavatra fena amin'ny état de droit zany hoe mifanagan-dalàna ary ny azy tena mifanagan-dalàna io tsy hita velively io tsy misy oresantsika any amin'ny sosialy rehefa moa hoe namipita miakabe zany na ny fanagan-dalàna amin'ny akabeny a dia tena entitra zareo any a tsy misomboka mihitsy ny fanjakana. Inary mahakasika an'izay ataoko hoe resaka toe-karena zay ihany araky nyresany questora teo fa lasa lavitra ihany zareo amina ataoko hoe fampihenana tsikelikely mitahany fahantsana any Rwanda. Ny hypothèse azo resana angamba hoe azo ampitahana tokoa hoe Madagasikara amin'ny Rwanda amina resaka toe-karena. Azo atao tokoa le izy satria raha resaka fitantanana ny volam-panjakana zany hoe ny finance publique marina fa mitovy tsy izy valaka ny firenena rehetra amin'ny resaka fitantanana volam-panjakana fa kosa mampiavaka ny Rwanda dia démocratiser zareo zany hoe sokafany bebe kokoa ny fahafahan'ny olona mandray anjara ao anatin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana zay tsy mitovy amintsika teto Madagasikara satria ny andry zareo misy ny forum des citoyens zany hoe avy any amin'ny fokotany avy any amin'ny commune zany efa misy ny fampiresahana hoe inona le priorité zany hoe miainga foana amina priorité zany no fandrafetana ny teti-bola mazava ho azy ohatran'ny firenena rehetra misy ny ataoko hoe cadre global dia ny fananana vision misy no ny vision 2020 zay moa ny mitondrano zareo an'le ataoko hoe ny toe-karena tapitra tamin'ny taona rasy zany dia roa taona teo aloha zany hoe tamin'ny taona 8 7 dia efa namola vola sady zareo ny vision 2050 dinana zany hoe vision 2050 zany hoe ahoana Rwanda d'ici 2050 dia zay zany no hoentiny zareo tsikelikely mandrafitra ny teti-bolam-panjakana. Velany kely resaka forum teo maingana amin'ny fokotany izao raha ty amintsika fa misy moa ny cellule any zareo dia reny reo mamola vola hoe inona ny priorité inona ny filana aty fotony dia araky tenen'ny questeur tokoa misy ny atao hoe consultation nationale zay meny zareo moa zany hoe consultation nationale du musée Keriano io moa zany andraisan'ny ireo diaspora anjara andraisan'ny hery-velona ara-politika hery-velona ara-économique ireo fiarahamonim-pirenena ary fa indrindrindrindra ireo mpiara-mombonantoka zany tafiditra ao anatin'ny hoe le conseil na concertation nationale. Zay ny anisany mampahomby zahanam-bolany satria mipetraka le mangarahara voalohany mipetraka ny priorisation na ny fandrafetana ny tena filan'le vahoaka ary ny fahatelo mazava ho azy mametraka zareo zany antsika moa manana an'izay foana ny cadre de budget moyen terme mandrafitra an'izay koa zareo zany fa izy io anatina ataoko hoe fampandraisany anjara ny ministère rehetra ary ao anatin'ny mangarahara. Misy ny gestion en ligne zany hoe misy plateforme en ligne afahan'ny daholobe zany mandray anjara ao anatin'izay fandrafetana budget zay. Zay no anisan'ny point fort ataoko hoe teboka azo trandrana tsikelikely no Madagasikara marina fa manana zay le budget participatif zay ministère na finance fa hita hatreto aloha fa mbola manana olana ny société civile fa indrindra ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandrafetana zay teti-bolam-panjakana. Ny fahitana azy dia ny force ataoko hoe izay hery anankiray avy tamin'zareo miasa dia tena planifie ny azy ny zavatra rehetra. Le resaka planification tenantsika to hoe mana vision 2020 izy dia 2019 za mahita any amin'ny 2050 dia efa planifie ny daoly hatra hoe tahakin'inona moa zany renivohitra ny Rwanda zany amin'ny 2050 ny azany efa vitan'izay ka ny hery zany manosika ny économie zareo dia abazimoa ary tsisy olona afaka miteniteny na hoe ka tiany ataoko tiany omeko fa raha tsy anatin'izay resaka lamina napetraka ny fanjakana zay anatin'ilay teti-bola natao napetraka. Hozotany koa ngamba amin'ny serra tsy miankina secteur privé zany a nantany zay hoe iza moa tena manambola eto Rwanda dia ozy zareo hoe ny Rwandais ozy zany hoe le tokotany mihitsiny zany a no tonga dia nanao investissement atao toerana diaspora moa voresika atao fa zareo anatin'io any zany tena miasa tena manao ny manabe volo toe-karena eo ary zareo ny manambola be indrindra ao toerana. Zay zavatra koa mahatsara soritana zay amin'ny fandraisana ny tompotany anjara amin'ny toe-karena mba izy no mitakana ny toe-karena sy ny vahiny ohatrany hita amintsika eto zany ohatra.
zay faharoa ngamba dia tsara hosoritana fa ny azy tena tsy misy fanavakavahana any rehefa olona mipetraka any Rwanda dia Rwandais izy zay tsisy kabary zay zany le Rwandais resaka tokoa fa tsisy fanavahany hainao afitarinao ohatran' zao tsy mipetraka ohatran'ny problème tamitsika ka ataoko hoe leso anankiray faharoa koa zay hoe rehefa tonga amin'izay tanjona zay koa eto Madagasikara samy malagasy daholo tsika eto zay ponina eto hatramin'izay dia samy mifanaja amin'izay dia mety angamba moramora koa fampatsoana satria misy le inclusion fa sy ny exclusion zay fotoan'izay. Miresaka ny fandrafetana ny budget moa namako teo zavatra ataoko hoe nahalinanay le izy satria raha malala moa voavoavy mivoaka nanao ny nandany ny projet de loi de finance initiale iny moa ndatao amin'ny antenemeran'olona tamin'ny farany taona iny dia nahalinanay tokoa hoe ahoana tokoa moa fandrafetana ny budget any ahoana moa atokaavana amin'ny loi de finance anankiray dia to zay no nahavarina any dia zao ninazy le loi de règlement tamitsika eto aloha zany hoe le vita le budget réalisé zany ny azy telo volana aoriana nahavitan'ny le budget iny dia efa tonga ny mpilatanan'ny tokona andraikitra rehetrarehetra ahafahana manao ny fandiniana hoe inona vita inona tsy vita taiza nisy fanantokodinam-bola taiza nisy ny ataoko hoe tanjona tsy tratra no tsy fantatro zany hoe hita ao anatin'izay telo volana zany dia efa manana le document ny tokona andraikitra rehetra ao amin'ny tasy fifirenena zay anankiray faharoa ny azo io élaboration na budget io tena manomboka ny azy masy de juin à juillet ny azy ny année budgétaire zany dia amin'izay fotoan'izay zany manomboka any amin'ny volana oktobra dia efa manomboka ny fandrafetana ny budget io amin'ny sehatra tsirairay misy rehetrarehetra any rehefa tonga ty amin'ny volana april ety dia efa apetraka ao amin'ny antenimera rotota ny volavolana budget zany na fandaniny ho jereniny reto député sy sénateur reto dia amin'izay fotoan'izay manam-potoana mihitsy zany zareo député na sénateur aloha manao fanamarena rehetrarehetra dia averina tanteraka indray any amin'ny gouvernement iny hanitsiny araka le laram-pamena zay hita zareo hoe tokony atao zay zao dia ataoko hoe zavatra tsy hitovizany amintsika eto Madagasikara ny antsika efa tonga ty dia efa zay tsy azo valozana fa ny asana hoe misy va-et-vient zany le budget karakarainy zareo ministère amin'ny finance le izy vita iny tonga ny mois d'avril fampizarana melo jerena hoe le laram-pahamena ave ao daholo misy projet tsy tafiditra ave na projet sokona ampidirina dia efa hita ao le izy vita ny fanatsarana zay averina any amin'ny gouvernement dia zay vao alefa amizay pour adoption reny loi de finance reny zany any amin'ny anakiroa ka tsara sy fita koa dia ty zavatra ataoko hoe misy ny savorovory amintsika teto raha ny lalam-panorenana atsika no jerena sy ny loi organique amin'ny feny izy io dia ny azy mazava tsara ny Sénat dia manao ny fanamarena rehetrarehetra hitany amin'le budget iny reny fanamarena rehetrarehetra ireny alefany any amin'ny député hoe reto daholo fanamarena hitanay momba ny budget io dia ny député zany en dernier lieu no tena hoe miadopté satria izy no senasory tena vahoaka izy no miara-miaina amin'ny vahoaka zany mahafantatra le tena filana rehetrarehetra izy no manana le laram-pamena zany manapaka le budget io miadopté le budget io zany zany hoe zany le rôle le Sénat zany dia satria ama intellectuel daholo ny ao dia mametraka le balise teo tandremo tia inflationniste mesure ty tandremo ty tsy mifanaraka amin'ny politique générale d'état ty zavatra ty na etsetraetsetra dia reny alefa ny amin'ny assemblée nationale reny zay zareo zany miadopté azy amin'ny faradrina zany rehefa avy any amin'ny Sénat io loi de finance io ka hiditra any amin'ny commission any amin'ny chambre des députés dia manaraka any ny vice président anankiray sy ny président ny filohan'ny voameran'ny finance amin'zareo zany ary le vice président alefan'io dia misahana ohatran'ny hoe le questeur voalohany eto amin'ny antenemeran-dolona eto amintsika izany ireo no miara-mivory amin'ny commission finance ary ny ankoatran'izay koa dia mbola manoratra any amin'ny lehibe ny filohan'ny antenemeran-dolona ny filohan'ny antenimieram-pirenena manontany hoe inona marina moa io loi de finance io tsara ve io ny fomba fahitanareo amin'io amin'ny ankapobeny zay zareo famoroso amin'le fifidianana azy zany ny any amin'ny chambre de député
ny lesona azo troana nga am'izay le ataoko hoe fomba fandrafetana tetipolo zay dia tsy misy mihitsy ny an'zareo ny atao hoe pensée unique zany hoe mipetraka mihitsy ny antanatohatra amina cadrage budgétaire mipetraka amin'ny antanatohatra le fankana hoe inona tokoa ny priorité zay tena fanaraka amin'ny filan'ny vahoaka any amin'ny base alifatelo tsy miasa irery ny ataontsika hoe ireo le mpiara-monantoka am'zareo satria tafiditra ao anatin'le forum izy tafiditra ao anatin'le conseil national donc tsy misy mihitsy ny programme mandringa fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny filana zay ny makasika an'iny raha dirako manokana ny fahombiazan'ny fampiasana ny teti-bola-panjakana na ny exécution budgétaire sy ny contrôle budgétaire marina fa manana ataoko hoe rafitra natokana anaramaso an'izany Madagasikara fa ny ataoko hoe hitanay manokana tany Rwanda dia ny fanana zareo ny office de l'auditeur général des finances de l'État raha izay ny faharoa manana koa zareo ny office misahana manokana ny bonne gouvernance reo no napetraka ao anaty lalam-panorenana io ary mipetraka ny ataoko hoe autonomie sy ny indépendance zany hoe tsy miankina velively io aty amin'ny fanjakana foibe raha nyresaka contrôle zany hoe fanaramaso fampiasam-bola panjakana ina moa nataoko hoe nazo raisina satria marina ohatra voalazana lalam-panorenana zareo dia manao tatitra eo anivo ny antenimera rotota zany ireo rafi-panjakana anakiroro fa mampiavaka azy dia eo anivony antenimera-pirenena zareo dia misy ny commission misahana manokana ny comptabilité publique zay tsy misy aty Madagasikara io zany no mandray ny rapport ary manao ny mandray le recommandation zany hoe le tolokevitra rehetrarehetra avy amin'ireo office zay tsy miankina makasika ny fampiasam-bola panjakana zany hoe tateriny zareo daholo reo tsy fetezana na tamin'ny tsy fandarahana zany na mety misy fanadikoderam-bola panjakana tao anatiny eo dia raisin'le commission le izy le commission tsy mijanona amin'ny fandraisana le recommandation fotsiny fa mbola manao fanadiadiana ary indrindrindra zay tena leso na azo raisina dia manaramaso ny fanatanterahana ny mpanatanteraka ny tolokevitra sy ny recommandation amin'ny tsy fetezana tamin'ny fikiraikirana ny fampiasana ny volam-panjakana izay nataoko hoe lesona azo ampiarina eto Madagasikara amin'ny fandraisany parlemanta moa zany amin'izay fanaramaso ny fampiarana ny tsy fetezana amin'ny fampiasana ny teti-bola panjakana izany mazako eto koa zany fa olona manana ny mahizy azy eo amin'ny tany sy ny république-ny Rwanda ny olona mipetraka eo anivon'ireo ataoko hoe rafitra anakireo ary mazava ho azy araka ny resahana sénateur atao ihany dia ny fanindrinan'ireo olona reo dia tsy maintsy mandalo fankatoavany anterimena rotota manamafy an'le tao ihany le tatitra zany hoe ny rapport ataon'ireo le rafitra anakireo zay misahana ny bonne gouvernance reo zany dia ankoatsy ny parlement anakireo zany hoe ny sénat l'Assemblée nationale dia mahazo dika mitovy amin'io tatitra io koa zany ny filon république ny premier ministre ny primature zany ny cour de compte zany hoe rafitra anaty lalam-panorenana izy io natao anaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana reo aloha zany ny voafaritra tsy maintsy omena dika mitovy zany hoe mitovy ny tatitra ataony zany hoe mahazo ny tatitra makasika ny fetezana na ny tsy fetezana amin'ny fampiasana ny teti-bola-panjakana zany ny rafitra rehetra misy amin'ny république-ny Rwanda fampatsahivany ihany angamba misy ny fenitra ataoko hoe norme na standard international amina resaka bonne gouvernance na ny fanjakana tsara tampana misy indicateur zany hoe maridrefy andrefetana n'izy io ny azo tsoana fotsiny angamba lesona azo tsoana ho an'ny Rwanda napetrany mazava tsara hoe reto ny indicateur internationaux makasika ny bonne gouvernance arahany atsipirina izy io fa kosa nampifangaroany zay zavatra zay amina indicateur zany hoe maridrefy mifanaraka amin'ny teti-pivoara napetrany ho an'ny Rwanda manokana zay angamba nataoko hoe lesona azo
ampiharina koa ho an'ny Madagasikara hoe manana ny indicateur manokana Madagasikara raha resaka ohatra hoe raha isoko manokana resaka bonne gouvernance zany ao anatin'izany ny indicateur rehetrarehetra mahakasika indicateur na pauvreté, indicateur humain, indicateur rehetrarehetraka amina macroéconomie zany azo atao zany ny mampifandraika ny normes internationaux sy ny ataoko hoe ny spécificité eto an-toerana zany. Io zany azo apetraka ary azontsika tsandrana tsikelikely izy io. Anisany nampahomby ny fametrahana ny bonne gouvernance amin'ny Rwanda izany. Amin'ny lafiny économique angamba anankiray ny toerana nalena io zany a dia ny toerana misy ny hoe zone économique spéciale. Zay manodidina ny 20 hectare no misy an'io toerana io ary mbola ampitomboana atsoaty zany. Tamin'ny voalohany moa izy io hoe nao sy nanisika ny orinasa fa amintsika miteny zao dia efa miroborobo be mihitsy ny orinasa rehetrarehetra tafiditra anaty zone économique spéciale satria mahazo tombontsoa be dia be izy anatiny ao. Na tsika resaka fa tsy ny infrastructure rehetra ilaina na ny momba ny énergie zany na ny lalana na ny rano dia ataoko hoe manamora ny fiasan'le entreprise ny fisian'ireo zone économique spéciale reny. Ary to moa zany nahita hoe betsaka ny entreprise tonga amin'izao fotoana zao manamboatra reny téléphone reny zareo mahavita téléphone no montage na téléphone reny mantolo zareo mahavita montage na automobile zareo ao Rwanda ao zany hoe be dia be ny entreprise efa tonga tsikelikely manabe vola ny économie zao any. Toerana malalaka be izy ary hita misy hoe ny ezaka ataon'le fanjakana amin'ny fanomezana ny ato rehetrarehetra ahafahan'le entreprise privé zany miditra amin'ireny toerana reny. Io angamba tsika raha ty fa manana zay programme zay angamba ho hitantsika io any fa tsara ihany raha ny eritreritro reny zavatra efa vitan'olona reny na efa nataon'olona reny mba tsara ihany ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tao firenena mba mandeha mijery sy ataoko hoe mandrefy hoe ahoana moa zavatra satria raha ohatra isika voanoka ka tsy mahafantatra ny tokony anaovana azy very fotoanao. Io le filazan'ny vazaha hoe on ne réinvente pas la roue. Efa iny pneu iny iny la roue iny dia tsy mila mikaroka intsony fa dia iny natsarainy. Ka ny ohatra velona ny Rwanda ao miroborobo tanteraka ny zone économique spéciale ary efa mitondra valeur ajoutée be dia be, mitondra création emploi be dia be amin'izao any izy ary zay raha teo moa mitazona amin'ny zone économique spéciale reny ka tsara ihany mba hoe mitokona andraikitra mijery eto amin'ny firenena mba mandeha mitsipika mijery ny fomba fiasan'zareo amin'ireny zone économique spéciale reny fa tsy mieritreritra hoe isika mahavita teny fa zay le ataoko hoe complémentarité zay le fahaizana makatahaka zay ohatra foana ny sinoa ohatra foana ny karana keo dia tsorona jehoana hoe eto toerany naona moa tsika manana centre commercial be dia be raha tsy ro mpandrara karana reo nandeha voka tany velany dia nahita hoe zao mety hoe centre commercial manamany tsy nanana zany itsika ka tsy hoe adika atsika le centre commercial dia tsy mahay isika fanatsarana ny toe-karena foana ny zavatra reny ka misy zavatra tokony hoe fironontsika fanany ankapobeny tsy tokony iverenina ny zavatra efa namboarin'olona fa tokony hatsaraina ahafahantsika manao dikany agnana koa zany. Tsara ngamba mba resany fohifohy ihany koa ny fitsidihana nataonay tao amin'ny mairie ny Kigali zay renivohitry Rwanda zany. Tany zay dia voaresona tsara ary miona tamin'ny tokony andraikitra atao dia nanazava moa ny amera moa zay voalany voaingana fa manatanjona tany 2050 koa zao zay le 2050 rehetra ny conseil technique atao hoe manatanjona hatrany zao hoe ahoana moa mety ho satria mitombo ho avo eny ny mponina ao Rwanda sy ao Kigali zany dia ahoana no fomba hitantanana amin'ny tanàna zany dia efa misy makety be zay moa nasionanay hoe ohatran'izao izy amin'ny fotoana zao dia efa 2050 izy dia ohatran'izao io Kigali io zany hoe ny fandaran-dalàna ao anatin'le mairie no base eto zao ary ny architecte tena miasa be any tsy misy natao hoe mana service chimique ary zao hanamorana ny fanaorenana trano any dia misy ataoko hoe incitation atao zao hoe raha ohatra trano satria kely le toerana raha ohatra Kigali kely ny tiako resahana raha ohatra hoe manao trano miakatra ny olona dia misy incitation fiscale maromaro mizareo mba ahafahana hoe mandrisika amin'le mpanambola ny entrepreneur no
trano ohatran'izay fa nazana zany a manara-penitra daholo zany a ny trano apetraka any a manaraka ny plan d'urbanisme daholo zany hoe raha apetraka lazana am'teny tsotra zany a dia ny fanakan-dalàna ny discipline izay ihany no antoka ahafahana mampandroso ny firenena angamba tafanatoka masamina itsika ny maire atsika Tananarivo de motomiana andresitoany de efa dinazay kio akzay raha teo moa atao amin'ny antemeram-bola moa zay koa mba tanjona hoe ny fametrahana discipline ihany ny tan-dalàna ihany a fanakana lalàna tsakasy-andavany zay ny atoko fombiazana ka nezao de tena hita taratra fa de tena mandroso tokoa le Kigali fa voalohany indrindra aloha ny zavatra etsikakitra atao ampydinika nataonay a dia ny fanariana fako zany de tsy asan'ny fanjakana fa de ny privé rehetrarehetra no mandray andraikitra orinasa madinika maromaro zany amin'ny faritra misy azy a no mifanaraka mitonona amin'ny toerana no mifanaraka zany hoe amin'ny fandraofana ny fako zay mahatonga ny fako zareo madio foana satria misy société privé tsy anankiray fa maro be arakaraky ny quartier zany a no miandraikitra an'io faharoa ny fanangonana ny fako fanadiovana lalàna lehibe koa zany de reny le olona tsy anasa le olona mahantra zany a reny mezo asa tsikelikely a manataka reny commune reny zany hoe ny commune tsy miandraikitra velively reny camion be mandroaka fako reny a fa mihina ny secteur privé ray matoly izy ary zay raha fatako hoe ohatra tsara satria rehefa nyfanjakana ny manerana le fitantanany fa rehefa privé hainy privé mihitsy magnatabilize azy ka tsara jereny tompona andraiky atao amitsika koa zany fomba fiasa ao Kigali zay irahantsika malala fa tanàna madio tanàna maitso ary tanàna mateolina satria misy ny sécurité ao izay a amin'ny folo alina nisy fotoana hoe mba nivoaka hoe nanontany afaka mbavoaka ve zay ao any amin'ny restaurant fefa leo tao manodidina teo de mandehana ozy mandeha taxi fa tsy misy problema aty aminay a fa ny sécurité nataonay voadrara tamin'ity firenena ity a afaka mandeha tsisy atahorana mihitsy tia fa de tena azo antoka le toerana ka zay angamba no ataoko hoe azo resana mbony io Kigali io a tsy tongatonga tara am'izao io fa le vahoaka ihany koa zany a de fa raiky tapisaka am'zareo koa le hoe fitadiavana ny fahadiovana fikasana ny fahadiovana amin'ny fiainana dia samy sarotiny a na ny vahoaka na ny mpitondra de io ny vokan'io matetika mantsy a raha ohatra manana ny asa takiny ny fanjakana rehefa vahoaka tsy manaraka de tsy mety fa ny zareo a tena efa tonga amin'ny l'éducation a ny information a ny communication rehetrarehetra efa ao amin'ny zareo daholo izy afantany nisy tao zay nandeha tamin'ny lalana secondaire tao tanàna atao ihany atao anatiny tao a varizy fa mbola le madio be ihany tanay ao anatin'le secondaire de fa nitari toerana bitumier tato lalatany fa mbola le madio be any mitazany zany hoe efa zay zany culture misy an'izao any a zay tokony hoe volenana amitsika koa tsy tatry afana zany a resaka discipline io a rehefa samy entitra ny mpitondra ary manaiky entina koa ny vahoaka satria tombotsoany io fahadiovana de mihina fa zay gn'ambetina azy moa hoe efa miteny izy hoe Rwanda futur Singapour moa ny azy no tanjo donc zany a tena ho avy zany a fa ny olona miezaka mandroso a tena toerana nafinaritra le Kigali a ary zatra makaka koa de ty atyko tena zay ny ao Kigali ao de feno mototaxi ny feno ary de hoe ahoana mo mototaxi le de reo ny le chauffeur taxi chauffeur automobile mpiasa amin'ny ministère taloha satria any amin'ny Kigali zany any Rwanda de tsy misy tsony zany hoe tomobile mpanjakana zany tsy misy tsony fa ny chauffeur rehetra de navadika ao menany ataoko hoe ny compensation rehetrarehetra zany a de aveo reo olona roa zany a afaka mividy moto de lasa mototaxi amin'ny tanàna maelana am'le circulation koa amin'ny embouteillage de be dia be no mandre ataoko hoe makasitaka le fisily moto any fa ny mpiasa mpanjakana rehetrarehetra tra ny ministre ny midina zany hoe ny président de la République lehibe ny institution ihany zany a no mana tomobily mpanjakana any fa mame incitation zany ny fanjakana ho an'ny ministre ho an'ny directeur rehetrarehetra ho an'ny sénateur ho an'ny député hoe incitation hoe tsy misy elatsaloha ary misy ataoko hoe garantie alain'ny fanjakana reny orinasa vaka tomobile reny a dia 10 taona ohatra ny fanarana de ohatra hoe manao contrat fanjakana 10 taona zany le mpiasa dia raha ohatra tsy voalohany le vola de tazomy fanjakana ny tomobile afana mandoha le vola any am'le orinasa zany dikan'izany a any Rwanda tsy misy tsony zany hoe voiture de administrative zany tsy misy tsony zany problème na carburant hoe
carburant be tsisy so problème d'entretien tsisy so eritrerefa de samy manana ny tôbily ary mahavarina de ty ny 20 isan-jato ny tôbily mandeha tao Kigali tanay ary mihoatrana zany ary Toyota daholo zay hitanao fa tôbily tsara zany hoe zany rehefa mihina incitation tanzay le olona de vidy tôbily sakalo ary hainy mamno kojakoja tôbily satria anazy dia afaka tanteraka am'zay zany ny fanjakana tsy manana le ataoko hoe problème intsony am'le hoe tôbily fanjakana ampiasaina amin'ny zavatra hafa fa samy manana ny tôbily tsirairay avy zay zavatra ika fa tsara hosoritana da zavatra hitany to Kigali tao. Ny fametrahana zareo tsikelikely ny ataontsika hoe smart ville sy ny ville numérique na ville nouvelle hita taratra ao fa nialany zareo tsikelikely atao hoe ville morte na ataoko hoe tanan-dehibe maty fahita matetika moa zany aty Afrika rehefa am'dimy amienina de mikatona daholo ny tsena fa ny am'zareo magaga fa aza miro maraina sokatra ny tsena afaka miantsina ny olona na ny amin'ny ataoko hoe tsena centre commercial zany na ty amin'ny ataoko hoe tsena madinika afahana manjifa ny fitaovana ilaina andavanandro de hitanao zany hatramiro maraina zany hoe miodina ary mampiakatra avroheny telo avroheny ny harikarena ao amin'ny ville de Kigali zany manaraka izany mipitraka araka sanakesitera tao ny discipline anisan'ny firenena tena sarotiny izy amin'ny fametrahana zay fitsipika mifehy ny circulation mazava ho azy moa fa miala tsikelikely izy amin'ny fampiasana police de circulation mametraka an'le circulation numérique zany hoe tout est numérisé na izany na tsy zany accompagneny zany hoe apetraky ny foana ny dispositif na sécurité any de tena mipetraka ary ifampitaizany zareo mihitsy zany izy zany hoe ny olona tao Kigali zany efa nomanina hoe ohatran'izao ny Kigali afaka 10 taona afaka 20 taona afaka 30 taona zany hoe d'ici 2050 araka zany atao efa eritreretina sahady ohatran'izao ny fomba fisaina ny olom-pirenena ato Kigali ataoko angamba fa azo ampiarina tsara zany eto Madagasikara kanefa na zany tsy zany tsara ihany mametraka fa ilaina ary tena ilaina tokoa ny éducation citoyenne zany hoe mila tezaina ny olom-pirenena satria tsy tonga ho azy zany tsy tonga amin'ny ataoko hoe mivoatra ny firenena mivoatra ny commune rehefa tsy maintsy misy ny fanakakaizana ny olona amin'ny alalan'ny fampianarana ny vahoaka tsikelikely tamin'ny toerana naleny karama io karama modèle zay moa mianaran'izy io village dia reo olona zay nasorona tamin'ny toerana iva zany dia rehefa nahazo trano ary io trano io ngamba building anankiray misy 500 appartement ao ary olona am 2500 ao tafity tao zany hoe fianakaviana ray amin'ny efatra na 10 en moyenne zany de manana efatra roa na efatra telo dia reo olona koa natambatra ndray anatina coopérative zany hoe napimy fanjakana ndray olona koa zany taty fiarina vaovao anazy nitanenta moa zany de ny poule-pondeuse reny natao zareo dia mivokatra avy eo entina makany tsena rehefa avy eo de ny voliny nahafana mandoa ny ataoko hoe fanamboarana ny trano raha ohatra misy fahasimbany entina mikarakara iny koa zany fomba vaovao fiarina ho an'ny tsirairay ao anatiny eo zay zany tonga zavatra lehibe zavatra hoe tsara soritana angamba de ty le village resahany io tsy nouvelle ville io fa nouveau village samy ary zay ngamba atao hoe politika tsara tonga atao hoe ny olona tao Tananarivo zao ohatra resahana na ny province raha vao toerana iva ataokana hoe dibodrano tony misy am'zao fahavaratra zao reny olona rehetrarehetra reny tokony tedavana toerana avo de ametrahana rafitra anankiray anatsarana fakitenay ary tena hita misy zany fa reo olona koa tsy hoe sy nanana asa antonasa talohan'ny 40 tamin'ny trano lehibe reny fa nanany antosa fa nanamafy azy zany le nandefa sasany ambony tany ary reny toerana iva reny moa zany efa fanjakana miareny fa tsy azo ideriny intsony na zanatsany angamba tsara soritako any fa nisy article vakiko anankiray zay hoe mitaraina le olona sasatsasa fa hoe tsy nomeny Kigali mairie Kigali io ny vola fandarahana elany amin'ny toerana iva tena nao fanadihadiana tsotra moa tenako am'zay resaka tamin'ireo sénateur reto de zay tsy zay le izy misy karazan'olona zay hoe efa manana antonasa fa te hoe hiala amin'ny toerana io izy manaiky izy nialoha fa mila vola fa tsy te handeha amin'ny toerana ametrahana azy le hoe amin'ny toerana ambony ery fa te handeha amin'ny toerana ivafandray izy
zany hoe mianarakaso dia amboitepina zany ka zay le sy mifanarahana amin'ny maire Kigali dia hoe tsy manaiky nareo a ry trano petrahanareo a tsara lafinareo ka zay zaho zay misy zay so matsy hoe miteny tsara ataony any a manaiky taony ny olona misy olona tsy manaiky nifindra ary zavatra ngamba miasa ty amintsika koa io a misy karazan'olona zay mieritreritra fa hoe teo natranotavoniny ohatra na teo sy ny razambe sy ny rehetrarehetra dia tsy ary vita fa toerana mampidosa miasa zany dia tsy manaiky zany fitondram-panjakana any a fa tsy maintsy ataony sensibilisation manamany rehefa tonga le fotoana tsy maintsy miala ataony le olona zay zavatra hoe matsara soitina hoe reo olona koa zany mitsara fahampirana rehefa miala rembana izy satria miforme coopérative daholo zao avy eo ary santionany moa ny hitanay a io le 500 appartement bâtiment ngeza be 2 étages io a 2 étages misy 3 étages dia ataoko hoe santionany natao ak tena mandroso tena tsara le toerana satria araka nyresana natao hoe ao daholo a ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro a mba tsy tsasairana azy ny sekoly a mbola resana evaka mamikasika ny sekoly any am'zao any a momba ny l'hôpital manamany a ny azy moa dia zay koa anakiray zavatra lehibe a ny taux de couverture an'zao koa mo santé zany dia ambony dia ambony ary manana protection sociale zareo a 91% zany hoe tsy misy atahona zany mponina any raha olona tsy salama na misy problème reny dia efa misy miazy ny assurance sy ny namany zany hoe ezakangeza be nefa vitan'ny zareo a ny anay moa dia fomba fiteninay hoe vitanay koa io fa dia io moa zany a dia anjaratsika no mijery zay mahasoa firenena zany ny zavatra azo lazaina dia miazy zany rehefa nanamboatra ataontsika hoe tanàna vaovao na village na ville dia mieritreritra izy ampiena le fantranona vahoaka fa tsy resaka hoe zavatra hafa hoe anaovana inona ty fa ile vahoaka riny madinika izay mbola anatin'ilay pauvreté no esorona anatin'izay fahantrana zay a ampiakarina ambonimbony ny farim-piaina zay zany ny azy fa tsy hoe ka etrehitra ty aloha ny afindra ty ny atao ary fa tena le vahoaka zany ialana ny fahantrana zay no anaovany azy ny zavatra mba tiako marina koa iny zareo zany dia zavatra hataony afaka 5 taona na 3 taona dia efa lazaina androany ary tsy misy mpitondra ohatra hoe ka mandeha ny filoham-pirenena ohatra dia teny hoe omeko an'izao nareo eto zay zavatra lazaina zay dia efa anatin'lay programmation zareo efa anatin'lay teti-bolam-panjakana ny anaovana azy fa tsy afaka hoe ka na filoham-pirenena anao na premier ministre anao na député na sénateur anao omeko an'izao nareo raha miteny an'izany anao dia efa voasoratra zay raha mandeha mitorneny mitondra fanjakana manontany zareo amin'ny mpanao ny planification dia hoe inona n'izao ny atao ry amin'ny afaka telovolana inona atao n'izao tanao zao afaka ray volana zay no azo tenenina fa tsisy hoe ka zavatra improvisena zany fa planifie dolo ny azy azy rehetra ary zay ny ahitantsika hoe fa nany fahadiovana ny discipline ny zavatra rehetra dohatra mirindra dolo amin'ny resaka social zay ihany rahantsika mafantatra angamba fa anisany ny masomasoan'ny Rwandais dia ny hamerina amin'ny toerany indray mandeha ny lonolony any anatin'ny fiarahamonina any amerina amin'ny plasy ny ataontsika hoe ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina misy azy ny zavatra tany koa dia misy ny ataontsika hoe travaux communautaire hebdomadaire zany hoe misy andro tapakandro izy io asabotsy atokany Rwandais tsy anovany aninona zany hoe na olona any an-tokantrano ary tsy mahandro na ny chauffeur na taxi tsy miasa miarabe tena tsisy olona miasa mihitsy fa miasa ny anatin'ny communauté tsy antery fa tena niraisana zay ary izy io fa anatin'ny ataoko hoe pacte social iraisan'ny mpitondra sy ny olona zany hoe miasa ao anatin'ny fiarahamonina zareo manao zay ahasoan'ny fiarahamonina na fanamboaran-dalana na fanadiovana izy io zay rehetrarehetra azo atao anaty fiarahamonina zany dia manokana tapakandro zao asabotsy isan-kerinandro hatramin'ny filoham-pirenena ary dia miaraka amin'ilay vahoaka manao zay travaux communautaire zay ndray ataoko hoe azo atao zany ary fahizako mizaka manao ihany tsika eto Madagasikara fa tokony ho volena anatin'ny kolontsaina le izy fa tsy tokony atao atery akory ny faharoa mahakasika ny système éducatif izy io moa zany marina fa zay tokoa ny slogan hoentina moa zany manera an'izao toy zao hoe éducation pour tous fa ny azy zareo hita fa tena
gratuit zany hoe maimaim-poana éducation de base reny anisan'ny fampirisihana zareo zany ny zaza zany hoe mila mianatra ary tsy misy mihitsy ny zaza mirenireny any anatin'ny fiarahamonina any amin'ny andro fianarana ary tena discipliné zany hoe voasazy mihitsy ny ray aman-dreny raha ohatra ka tsy mampiditra ny zanany any anatin'ilay sekoly mitaizanana ny zaza zany anisany ataoko hoe azo raisany satria ny fianarana ny tena fototra mampandroso ny firenena anankiray ary napetraky ny zareo le système éducatif mifanaraka amin'ny tanjona zay tiana tombavana zany hoe napetraky le module ny curricula de formation éducation ty amin'ny système éducatif de base mifanaraka amin'ny fampandrosoana ilaina ataongamba zava-dehibe zany azo trandrahana mazava tsara ho antsika ito Madagasikara ahafahana aloha voalohany mampirisika lehibe kokoa ny mpitondra hoe jerivo ny système éducatif fa tokony maimaim-poana izy io ary mampirisihana amizay zay aman-dreny tsy mampanina raha misy discipline zany azo atao soamantsara tsika sosialy moa tsika dia tsy misy tafitra amizay ny fampianarana tontolina amin'ny to agnatin'izay fampianarana zay koa zany ny université hoe ny fianarana nyratokabony zany ny zavatra anankiray azo tsapaitana dia ny recherche ritra atao ny fikaroana ritra atao izay fikaroana mandeha amin'ny fampandrosoana ary zay fikaroana zay tsy maintsy ampiarina zany amin'ny fampandrosoana zay zany azo voalohany na amin'ny université io na amin'ny centre de recherche ny zavatra faharoa koatra nanetra zahay mihitsy a rehefa mijeran'le zone économique spéciale ka nytenen'ny namana atao agnatin'io zone économique spéciale misy université anankiray université io a dia zay zavatra etra hatao ho anatin'ny zone économique spéciale dia ao université no manao recherche ao zany fikaroana rehetra ao amin'ny université no manao fikaroana rehetra izay ampiarina zareo aty amin'ny le orinasa ao anatin'ny zone économique spéciale zareo zany fa miazy zany dia miaraka foana le fampandrosoana eo le fianarana eo le recherche eo le fampianarana dia zay zany zone fampianarana fa tsy ohatra amintsika ty ka avela ivelany fampianarana na ny recherche tia ny fampianarana ambadika tsisy fampianana fa ny fanjakana mihitsy ny manery izay zavatra fikaroana rehetra zay tsy maintsy ampiarina ho an'ny fampandrosoana ny tanàna ary agnatin'ny zone économique spéciale dia misy zay université zay manao fikaroana ho an'le orinasa agnatin'izay amin'ny lafiny sosialy ihany a zavatra tsy karitra tany koa rehefa nanontany ny tompona ndraiky sy hoe nahoana moa fandehan'ny fitokonana ny grevy a aty aminao aty dia voalaza tamin'izay fotoana zay fa hoe ny lalam-panorenana dia mamela tanteraka ny olona anao fitokonana fa amin'ny fisehoana andavanandro zany a dia tsy misy le io fitokonana na grevy io any am'izao koa satria fa misy rafitra napetraka le hoe dialogue national dia amin'ireny dialogue national reny zany zareo no miezaka mampita ny etaetany a satria amin'ny fotoana io moa no fanangarana décision raisin'ny filoam-pirenena mihitsy zany a amin'ireny fotoana reny dia amin'izay fotoana zay mazava loatra zany a fa dia hoe voava eo ny olana ka dia tsy dia fahita tsy misy ozy zareo a ny grevy aty amin'ny aty a ny grevy sociale resaka eto ny grevy politique moa zany a efa namana efa tsisy satria araka nazavaiko toloha tao dia misy le forum de concertation des partis politiques efa siècle anankiray io zany a ahafahan'zareo mandinika mandalina ary mandray antsaka koa zao araka nazavaiko teo ambony teo koa ao anatin'ny sénat satria manasotena efatra tsy vakapakatsy avy eo amin'zareo a miampy zareo taoko hoe sénateur hafa zay lanim-bahoaka tao zany raha misy zany hoe tsy misy zany a ny grevy politique any amin'zareo a ny grevy sociale dia voava ataoko hoe amin'ny alalan'le dialogue national dia zay ny fomba misy any a dia mba ilazana hoe lamina ny tany zany a tsy matsy ohatrany atentsika ty hoe grevy ny mpampianatra grevy ny mpianatra grevy ny domaine grevy ny asa seroa ny azy fa mazava tsara io hotoy an'izay a mba hoe ampazava azy bebe koa hoe nahoana moa tsy misy koa le grevy dia ny antony dia tsotrainko io satria misy ny atao hoe équité any rehefa mpiasa-mpanjakana ianao a dia manana zo mitovy a arakaraka mifahaizana anananao raha ohatra ny niveau-nao zany hoe licence ohatra dia na ministère aiza misy anao na ministère aiza misy anao a dia mitovy daholo zany ny indicinao a ary ny ancienneté ihany no mahasamihafa anao a amin'ny olona mitovy diplôme aminao
ary tsy misy tombontsoa manokana hoe azo ministera anankiray anankiray fotsiny hoe ministera zao a de no niantony ohatran'izao a de mahazo tombontsoa manokana menazy fa mitovy daholo ny tombontsoa zay mena andlasany zay koa zany ataoko hoe antony anankiray a tsy isiny grevy a any am'zareo any. Nisy zavatra tena azo alaitahaka tany am'zareo roandeha koa angamba dia ny fiarahamentana sy ny finiavana ny satria dia miainga avy amin'ny fiarahametan'ny mponina ny azy ny fampandrosoana ny commune iny le ataony zareo hoe omongandamo amin'ny fiteniny zareo ao koa le hoe fifaninanana maso ny satanana eo amin'ny fahaiza-manao na imigo ny mponina tsirairay koa ny azy ny pirenena tsiray zany a dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao koa ny fampidirana fanabeazana ny maha-olona any amin'ny sekoly ao ny fanatsarana fisotrondronon'ireo mpitondra ary ao ny azy koa ny fikaoman'ireo-pirenena izay efa voalaza ny namana teo moa fa tsy ataony mihitsy ambanin-javatra zany singa rehetra zany zany mandrafitra ny fiarahamoniny roa andeha ary mitondra azy any amin'ny fampandrosoana ary tsara laitahaka ihany raha ny hevitray. Tena izay tokoa ananany Madagasikara daholo ny rizika ahafahana tokony mampandrosoany tokony androsoany na arakolona zany na amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa netiko hisy fotoana ny saintsika fa indrindra anareo mpijery rehetrarehetra reo dia zao hoe matoa ireny firenena reny be dehibe reny any Asie du Sud-Est tia moa mitsidianay Rwanda no mandroso dia tao de tao ny discipline ary discipline io a tsy misy sokaziny olona tokony hampiatra azy fa ny rehetrarehetra mihitsy manomboka amin'ny faratampony ka hatramin'izay izay mihevitra fa hoe farany ambany raha vao miatra io discipline io dia moramora ny fampandrosoana ka eto zahay zany dia manainga ny rehetrarehetra mba irofo amin'izay fanarahana lalàna fanarahana ny discipline zay fa moramora no entina ampandrosona Madagasikara ho an'izay mpitondra dia moramora ny fitariana ny olona hiezaka amin'izay fampandrosoana zay. Aty afarany moa zany mariako ihany fa ilaina tokoa ny fanerasera, ilaina ny misokatra amina firenena hafa satria tsy voatery any amin'ny firenena ataoko hoe occidentaux na tandrefana no ankalesona antsika malagasy fa kosa misy firenena eo akaikitsika io namana rahalahy io izy ny fomba fiteny nandroso ary hita tokoa le raina aty Afrika ny fandrosoana zay nahatonga anareto izy antarina ny questeur manijery an'izay fomba nety tany amin'izareo tany Rwanda ka tsongaiko manokana eto ny resaka leadership ny firenena dia mpanao politika ny politika no mitondra firenena ka ilaina ho an'izay olona manao politika sy te hanao an'izay politika zay ny fananana an'izay le leadership politika fa indrindrindrindra ny fananana ny intégrité satria ilainy vahoaka ho entina koa zany fananana tambedina andraikitray zany. Ny faharoa hita koa zany azo tsongaina amin'ireny fivanianana tany Rwanda reny dia ny fahaizany mpitondra Rwandais mandrefy hoe hoaiza isika zay ny ray. Faharoa ny fahaizany mitrandraka ny ataontsika hoe diplomatie économique hoe inona ny fifandraisana mety amin'ny fivoarana ny fireneko anazy moa zany diversifier zany hoe arakaraky ny filany no ahafahany mifandray ara économique amina firenena vitsivitsy na maromaro na firenena anankiray. Ataoko azo tsika malagasy trandrahana tsara zany satria malagasy dia betsaka ny sehatra afaka ivoarana an'ity firenena misy antsika ty. Afatra manokana moa zany ho antsika tanora izay mitondra sy manam-pikasana ny hitondra eto amin'ity firenena ity dia tsara ny mandala ny tany tandalana satria io no anisany mametraka ny ataontsika hoe stabilité politique. Tsara ihany koa ny
mampirisika ny mpitondra mba hifanaja ao anatiny andrim-panjakana misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria zay no mariky ny fandrosoana amin'ny tsaratsara kokoa. Ary ny amarana koa azy Madagasikara dia anisan'ny firenena benio izy ny fomba firesaka zay, manana ny harena ato anatiny ka mila mifanaja ny ataoko hoe ny mpisehatra rehetra ato anatiny ato, na ny mpanao politika zany na ny mpisehatra amin'ny sehatra tsy miankina na ny fiarahamonimpirenena, fa indrindra isika vahoaka dia tokony hanaiky hoentina amin'izay tanjo ny fampandrosoana satria zay no ikatrahantsika amin'ity fampandrosoana Madagasikara ity. Ny lesona angamba azo tsoahana ny fitsidiany nataonay ary izay ampanetretena dia izarainay amintsika rehetra ny zavatra hitanay sy ny zavatra mety ary tsy mety, fa ny zavatra anankiray azo raisina dia hoe sarotra be ny ampandroso firenena anankiray raha tsy misy ny fampiavana. Miady ny siata ny lohan-dany, ny famono ny lohan-deha, misy foko ny ady kanefa hain'izareo nampitambatra, lasa hery nentin'izareo nampandroso an'ilay firenena izany fitambanana ilay zavatra misany. Ka eto amintsika Madagasikara angamba io resaka fampiavana pirenena io tsy tokony atao hoe saritsara, tsy tokony atao par décret na didim-panjakana fotsiny voanazy, fa maninona moa antsika raha mba manao ohatra ny ataon'ny sasany koa dia misy ny forum be, tsy ilay forum fatao isan'andro dia mivorivory eo ny olona 300-400 mivoaka ny fehi-kevitra nefa fehi-kevitra tsy azo ampiarina. Alohantsika mba tena anao ilay fampiavana marina ary tena izy iresantsika malagasy, ary amin'izay fotoan'izay mba hitantsika hoe tia zany ny fomba fisaina malagasy ary tia ny fomba entina ampandrosan'ny Madagasikara. Zay zany no ataoko hoe votoatin'ny fanadihadiana nataonay tany toerana tamin'ny fotoana fohy satria efatra andro azy zay ny tany zay moa na 25 décembre zay niasa tany 26 décembre antso fesara niasa zay tany ary nanampy lehibe moa zareo tao amin'ny Sénat zany. Tsy karitra koa mazatra ny tantaranay taminareo tao nazavanay taminareo teo dia be lehibe ny ataoko hoe fandrosoana efa vita zareo ho andara amin'ny otiky Madagasikara, ary tena olo-pirenena zany limpandrosoana dia mba maniry koa mba hoe anona zavatra reny ny tanjonay moa tamin'izay avy-tany io dia ny ampita zay re zavatra hitanay reny ho an'ny mpiarabelona mba isiany ataoko hoe ambom-pirenenay koa zany sy ny ambom-pony tsirairay avy ahafahana mandroso zany amin'ny fampandrosoana. Tsy vita ny fanjakana samirery rehetrarehetra io fa manana anjara andraikitra lehibe fanjakana. Raha te handroso tsika amin'ny lafiny rehetrarehetra, ny fanjakana aloha manolopa voalohany. Ny modèle aloha dia fanjakana. Rehefa ny fanjakana no hitan'ny olona fa manao ny asany ara-dalàna, mampiditra hetra ara-dalàna, tsy misy ny risoriso, misy ny état de droit, misy ny bonne gouvernance, manaraka daholo ny rehetrarehetra ary zay zavatra zay ngamba ataoko hoe zavatra ngeza indrindra. Eto angamba dia mba hisarika ny saintsika rehetrarehetra hoe izay hoe manana objectif hafa raha nanao ny fandarana ity. Izay mangala moa dia fampiresaka matetika, izay mangala olona. Izay fa navita ny adidinay tatao amin'ny teatry-merandolo ity mamita ny mandany tanteraka izay araka ny voalaza lalam-panorenany. Dika zany vita ny mandanay somasy misy milaza ny hoe dia fikitra amin'ny toerany zalahy ngamba dia andao resana momba ny sena any Rwanda fa haike tsara izy io fa tokony tazomina miala tsiny tompo ny zavatra tsara hitany an-tany resanay fa raha zay manokana tsy mila seza zay ngamba aloha azavy zay tsy mitady seza zay tompoko fa matetika moa ny seza foana mitady anay dia tonga zay amin'izay fotoana zay. Efa hita tonga amin'ny fotoana ny ataoko hoe fisotroronondrono koa zay amin'izao fotoana zao fa apetraka ho an'ny tanora ny fampandrosoana firenena fa ny zavatra ohatran'ireny ataoko angamba fa tokony adidy ny fanjakana, mpitondra fanjakana no manao fikaroana ohatran'ireny ary mampita zany any amin'ny mpiarabelona sy amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra. Ny zavatra anankiray farany angamba hoe nampalahelo ahy dia ity raha nanontany ny vice président Sénat taon'ny foloan'ny Sénat misy nantaniko tamin'izay fotoana zay tao anatin'ny fivorianay hoe ahoana moa ny firenena malagasy efa ny filoham-pirenena reo tonga tany aminay tany
raha ohatra raisina ny 10 fotoana farany a nisy délégation mpampiasa bazakana avy a tonga teto ary faharoa indrindrindrindra mitoy ny fahatongavan'ny filohan'ny filoam-pirenena Rwandais tany aminay a dia mba nisy ve satria asany olona no manaramaso ny ataoko hoe ny action gouvernementale rehetrarehetra nisy ve fifanarahana natao a hitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny Rwanda sy Madagasikara tena te zareo hoe tena tsy misy ninina hatramin'izao izy zany hoe matomomboka fotsiny zany a ny fahatongavan'ny filoha Paul Kagame zay ataoko hoe ho anay aloha dia ohatra anankiray lehibe a olona manana discipline manana rigueur mana entitra fitantanana olona zay tena hoe tsara nytotra amin'ny filoam-pirenena satria fa le toy nakaiza daholo ny manodidina tsy mba nanoy a iny ataoko hoe ezaka ny atao filoam-pirenena iny a mba misy vokany ho an'ny firenena reny fiaraha-miasa amin'ny samy filoam-pirenena reny zay nga mano teny avy aty amiko hoe ohatra tsara kely amin'ny Rwanda io a ohatra tsara alaitahaka amin'ny zavatra tokony mampety amintsika ary zavatra tena lehibe a raha mifahitako azy dia isika eto Madagasikara zany raha ohatra mampijery ny hoavin'ny Madagasikara dia hoe tokony hiverina ambony latabatra daholo aloha raha mifahitako azy ny acteur rehetrarehetra eto Madagasikara dia mijery hoe inona moa tena besoin tsika dia amin'izay tsika mahasamy manana vision anankiray daholo a ny fomba hitondrana azy mety samihafa zay nga many hoe alternance démocratique hoe atongavana amin'ilay tanjona ambony ery fa raha ohatra hoe tsy misy le réconciliation nationale io zany a zay nisy tany amin'izareo tany azadino fa antoka lehibe na fahazahoana androso a ny fisian'io réconciliation nationale io raha tsy nisy zany le hoe les besoins les populations mihitsy no nentina niakatra tao ambony a narafitra anatin'ny lalam-panorenana sy mifeny rehetrarehetra dia mino afa tsy davokako zareo a manina moa isika ihany ko raha mba manana zay finiavana zay a satria zavatra mampalahelo dia le resaka tamin'ny voalohany hoe démocratie à l'occidentale dia manina moa départagé za mitondra ianao fahavaliko raha pitranao ndroa zany hoe fahavalinao mba ilana amin'izay dia mba zay le démocratie participative zay a zany hoe tena partage de pouvoir sa mandray ndraiky tao amin'ny firenena ny tsirairavy ary mahavarina farandrindra dia ny organisation internationale rehetrarehetra any misy action anankiray atao ny gouvernement na ny parti rehetrarehetra dia samy mandray anjara mavitriky mandeha akitsikoa makany amin'le tanjona fa tsy misy hoe azalampitondra fa tsy anay fa zay nga manoteniko hoe mba atsipiko ho antsika rehetrarehetra misaotra antsika rehetrarehetra miaino hatramin'ny farany